famoronana asa eto Madagasikara tsy tokony antehatra loatra ny vahiny isika, hoy ny professeur Ralson Roger. Fitsabahan'ny fitondrana amin'ny fiangonana fahadisoana lehibe, hoy ny pasteur Lala Rasendra Asina. Antananarivo fairany ny ankamaroany dia vokotany. Atokolasy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana trany ny tsodiako ny tokantranao amin'ity ariva ny talata 4 Aogositra 2024 ity tonga sondrianao atao anatin'ny fampalalam-bavao ny fetalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vavaony sosialy avetrany tsy mbola nivany olan'ny fambatsiana rano fisotro madio ho an'ny ankamaroany fokotany eto Antananarivo renivohitra. Isan'izany izao ity etsy amin'ny fokotany tsara honenana ity Jessica Miray Tahirinena. Eto amin'ny fokotany, eto amin'ny bassin fanasana lamba, misy ny fanasana lamba eto amin'ny fokotany tsara honenana no hitondrako anao amin'ity fanadihadiana manaraka ity, anisan'ny mijaly amin'izany famatsin-drano izany ponina ety fa ihany koa misy edra olana makasika izay tsy fisian-drano izay. Ny mpanasa lamba efa amantaonany sy miainana zareo izay tsy fisiana rano izay. Any ka voatery mifoha amin'ny iray maraina na amin'ny roa maraina mandeha mandahatra bidon maka rano ety. Tsy rarahina intsony makasika ny tsy fandriam-pahalemana satria aina ny rano ilaina ary tsy maintsy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Toy izao indrindra ny fitaraina ny ireto mpanasa lamba ireto satria dia efa amantaonany no ny aina izay tsy fisian-drano izay ary mbola tsy misy mihitsy ny fipetrany ho raisy ny fanjakana manoloana izay tsy fisiana rano izay. Tsy mahazo rano ay tompoko, izay gn'antony sy azahoanay rano amin'ny bidon io, izay voalohany indrindra. Dia ahoana ny fanasana lamba? Le fanasana lamba raha ohatra tsy mahazo rano amin'ny pompe dia makany amin'ny vovo. Dia nefa le vovo nefa misy différence be eto amin'ny pompe juskany amin'ny vovo mifakanay rano. Na karamanay ary zao ny sakafon'ny zanakay mila sotratinay satria sisiny rano. Fasahiranana amin'ny rano aminay tompoko dia mijaly be mihitsy zay fa amin'ny ray alina zay amin'ny roa no fomaka rano. Nefa ny rano alainay io eo amin'ny adiny ray sasany ihany na adiny roa be indrindra. Nefa zay eto maro tsy mahazo rano zay fa rehefa tapaka dia any vovany ambany any taona ary azatony ray. Nefa mba mahatsara reraka ihany zay. Dia raha ohatra hoe mandeha pompe mivoa amin'ny roa maraina ka manomboka mandeha kely izy tsy mahazo tsy nenina bidon zay. Zay nefa io rano ohatra maka ranon'olona dia rano anasana lamba, ranon'olona dia rano anasana lamba. Tena nahoana ny fahasahiranana teraka? Tena sahirana be mihitsy zany le vao rano mihitsy mitsisy. Raha toy izay ny fijaliana mpanasa lamba mbola ety amin'ny fokotany tsara honenana ihany no hitondrako anao dia mbola fijaliana ihany koa ny ety ambonimbony somary miakatrakatra kely ny toerana nisy anay teo filaharana be toy izao ny ety amin'ity pompe publique ity efa tsy mandeha mihitsy moa pompe publique io fa milahatra fotsiny zany olona mandahatra ny bidon ety satria miandry izay rano atolotry ny jirama ety amin'ity bombona hita ety arina ety. Fitarainana araka izany no asetry ny olona satria efa amantaonany no ny ainana izay tsy fisian-drano madio izay. Tsy aiza nefa misy atsika fa eto Antananarivo eto tsara honenana eto amin'ny boribory tany fahadimy. Ngamba raha atao ny fanosana efa amantaonany satria efa ela ihany izay mijaly rano tety fa tena tety amin'ny roa amin'ny ray nefa ny amin'ny efatra sasany dia efa tapaka tsisy rano intsony dia izany ny ainanay ety isan'andro. Dia rehefa misy ny rano dia mampiasa moa tsisy dia mividy amin'ilay 500 alain'olona amin'ny tomobily ety zay. Dia rehefa tsisy vola dia tsy maka. Dia bombony ity misy be dabeny na tena maloto io, rano tsy fantatra io, dia nabetsahan'ny olona eo tara tsy maka amin'io rano io fa ilay olona tena efa sahirana zany. Ilay olona misy tsy mahazaka ilay 5000 500 dia milasa tsy maintsy maka, tsy maintsy akarama dia ny olona sasany tsy mety mihinana an'io. Ny hitanareo amin'ny sary araka ny hitanareo izao arina izao dia filaharana sy roa amantany ny bidon ety. Tsy vao izao no nisy fijaliana rano toy izao ety amin'ity fokotany ity fa efa amantaona ny rano fitarainan'ny ponina. Itsy bidon na itsy bombony itsy araka izany no asiany jirama rano. Izy io anefa dia sady tsy atokisan'ny olona ny fahadiovany fa eo ihany koa indroa na intelo ao anatin'ny herinandro vao misy rano izy io araka izany no ilaharan'ny ponina ety ka voatery milahatra be toy izao ny bidon araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Fijaliana tanteraka no iainan'ny ponina. Efa nisy ny fanadihadiana natao tety an-toerana, efa nisy ihany koa ny fitarainana nataon'ny ponina saingy hatramin'izao aloha izany tsy mbola nivaha mihitsy ny olan-drano ety amin'ny fokotany tsara honenana. Vaovao avy any Tomasina kosa indray dia nitrangana fandravana trano malona ny toeram-piatsonan'ny fiara tao Tomasina tamin'ny andron'ny omaly. Mpivarotra maromaro no voala tamin'ny toerany. Maro ny entana potika sy simba avokatra izany fandravana izany. Yando Miaratina sy Tokira Marla.
manjaka ny fanapara-pahefana ao Toamasina tompona andraikitra ambony iray ao an-toerana nambarana ireo mponina famboto tany sy tranon'olon-tsotra iray manoloana ny toera fiantsonana fiara eo an-toerana ary manapatra ny fahefany amin'izany. Omaly vao mangiran-dratsy no tonga ny vady tany niaraka tamin'ireo mpitandro ny filamenana namoaka ny fitaovana sy ny entan'ireo mpivarotra izay manofa ny toerana efa antaonany maro. Tsy nisy fampilazana mialoha fa avy dia noesorina izy ireo. Nilaza nefa ny tompon'ny tany fa manana taratasy mazava ary ara-dalàna mahazy ny tany sy ny trano araka ny taratasy eo am-pelantanany. Mahatsiaro tratra ny tsindry azo lena izy ireo no ity tranga ity. Maro ny entana potika sy very no ny fisian'ny mpanararoatra satria mbola tsy teo an-toerana ny tompon'entana dia efa navoakan'izy ireo izany. Mananika hatrany amin'ny 12 tapitrisa ariary ny tontalin'ny fahasimbana raha nambaran'ireo mpivarotra. Mitaraina araka izany izy ireo ary manao antsoava amin'ny mpitondra mahefa hijery akaiky ny olana menjady amin'izy ireo. Raha ny vaovao hatrany dia mbola eny amin'ny fitsarana ny mahakasika ity raharaha ity ankehitriny nefa izao sady ny zava-mitranga. Vaovao avy any Antsiranana indray kosa ary dia mpitsara fanadinana baccalauréat manodidina ny 50 ao Antsiranana no tsy mbola nisitraka ny tambo-karamany ny taona 24 ka nitokana tsy nentin'ny tsara ny taratasy mpanadinana efa ho herinandro izay. Nateo aza ny taratasy avy any ministera mahakasika ny efa namoahana izany dia nilaza ny tsy mbola nara izany izy ireo hatramin'izao ka mitaky ny fanefana izany. Iando miaratiana sy Tokaramarolà hatrany. Nikatso ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat tany Antsiranana nandritra ny andro maromaro. Omaly dia nisindray ny fitakiana nataon'ireo mpitsara fanadinana. Mitaky ny andoavana ny vola tambon'ny fitsarana tamin'ny roa taona faran'ireo mpitsara vao androso amin'izany. Tokana moa ny fitakiana dia ny amoahana faran'izay aingana io tambo-karama io raha no mafisiny tsy tarany raharaha fa indrindra tsy ampisolana amin'ny fanatanterahana ny asa. Zay lany fagnahy ny taloha mbana tsy azo ke fomba kory agnatinany ahazo araiky magnaraka zegny. Raha ohatra mazitiny izy koragna mazava tena matao mpampianatra zegny misy conscience tena agnatin'io fa ilay hoe tsy fipitrahana le fifagnajagna zay indrindra no nahatonga le situation misy io ka agnatin'izay moa zay tsy resy lahatra tsy raha hoe tsy resy lahatra boriny fo fa ity zao misy fagnambarana nataon'ny ministèrany université enseignement supérieur et recherche scientifique izay misony avy secrétaire général magnambara mazava donc raha ohatra azonao rabe io ity magnaprove fa ny antagnanay eto zay tsy mahelany na kozinin'olo fa ny antagnanay eto ity magnamariny fa efa tonga ty université ny Diego ny vacation ny 2020 fa mbana tsendriky navy aminay nagnano le asa zegny ke anao magnontany ino mahatonga be saboribory mbana tsy mandeha ny ato hiverinay angamba fa zonay aloha mitaky zao tsendriky zonay tsy dia ivolagna raha maro be zay sao dia manjary mivadiky tourny raha hafa koa izy fa nay tsotra vahalo araiky io miangavy zay ho an'izay setra tokony afaka mamaha izy fa hitany mazava matiny avy amin'ny ministère angamba mety fa tsy dia misy raha tignainay loatrika avy amin'ny ministère fa ho izay tokony andraiky tokony ava problème ty vahalo azo fa tsy dia hoe ka zay ty sotasota na ty ampikatso raha tsy zegny. Omaly ariva ihany dia namoaka fanambarana ny gouvernoura ny faritry Diana nanolotra volana ampiny ireo mpitsara fanadinana ireto farany ka 430 tapitrisa ariary avy amin'ny gouvernoura ary 90 tapitrisa ariary avy amin'ny bentanàna. Araka izany dia mety ivany ny olana ka nomboka ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana amin'izay ireo mpitsara fanadinana miisa 50 eo izay ny tokony. Mariana trano fa araky ny fampahafantarana nataon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia efa nalefa tany amin'ny université n'Antsiranana tamin'ny 10 Aogositra 2022 ny vola tokony andoavan'io vacation 2022 io. Inona araka izany ny zava-mitranga? Maninona tsy naloha ara-potoana zany tamin'ny karan'izany raha toka efa vonona ny vola natokana ho an'izany? Andrasana hitokana tsy sitona lakolosy foana ve vao anatanteraka ny asa ny fitondram-panjakana? Zary lasa tao takalonaina ny fampianarana eto amintsika izay efa mitotongana hatrany.
fa ho fanamafisana ny asa fanohanana ireo fianakaviana iarany tsy fanjari-tsakafo any Atsimonosy dia mampiasa ny sidina UNAS ny UNICEF mba atakarana ireo fianakaviana marefo any amin'ny faritra tena sarodalana izany dia vokatry ny fiaramiasa amin'ny PAM sy ny fanohanana arabola avy amin'ny firenena Alemana. Raha ny salanisa nomeny ity rafitra iraisam-pirenena misara ny zaza ity dia vinavinaina ho tafiakatra 10 hetsy ny isan'ny zaza latsaky ny 10 taona tsy ampy sakafo any Atsimo amin'ny volana Aprily 2024 ka ny 1,000 alina amin'izy ireo no iarany tsy fanjary sakafo maherivaka ho iatrany ny fampitambavao. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray dia mitoy ny ady amin'ny aretina tazomoka manerana any Madagasikara. Natomboka androany ny fanentanana ny amin'ny ady amin'ity aretina ity ka ny commune Befotaka avaratry ny district Analalava no nisantarana izany tamin'ny alalan'ny fizarana faobe ny ilay misy odomoka maharitra. Tokantrano maro no nisitraka ny ilay misy odomoka misa 2,000 mahery izany. Marihana fa mahatratra 13 tapitrisa mahery ny olona kasaina isitraka ity fitaovana ity amin'ireo faritra 13 eto Madagasikara. Aparitaka amin'ny fokontany misy 770 alina izany rehetra izany. Tsara mamarika fa mialohan'ny ampiasana ny ilay vaovao dia tokony atapy amin'ny maloka mandritra ny iray andro tontolo izany ilay misy odomoka izany. Afaka miaro amin'ny kaikitry ny moka mandritra ny 3 taona moa ny ilay misy odomoka maharitra. Afanoizatsika ny fiarahana kosa amin'ity ariva ity dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany tetsy Antanimena ny AFAM na ny Association des femmes handicapées de Madagascar. Nitondra fanazavana mikasika ny fanamariana ny 70 taona nijoroan'ny fikambanana. Jessica Miray sy Tahirinena. Ny faritry Toliary no tena mbola ahitana fanavakavahana ny vehivavy mitondra fahasembanana eto Madagasikara. Raha nitatitra avy amin'ny AFAM, maro amin'ny vehivavy sembana no tsy mahazo miteraka any amin'ny faritra iny. Fanavakavahana izay miainga avy amin'ny fianakaviany ihany. Vao kely mihitsy ny vehivavy ka sembana dia terena iny fa tsy afaka niteraka. Rehefa manomboka lehibebe indray dia hoentina ny amin'ny rasazina dokotera mihitsy mamadika ny tranonjanany mba tsy ho afaka niteraka intsony. Matanjaka mahery kokoa zany le fanirikiliana fiheverana diso ho anay vehivavy sembana eo amin'ny sehatry ny resaka fahasalamana ara-panana io raha oharina amin'ny lehilahy. Raha mahita zao nareo ohatra hoe lehilahy sembana manambady vehivavy tsy sembana dia ohatrany tsy dia maninona. Fa raha vehivavy sembana manambady lehilahy sembana tatara be. Wa iteraka ve io sa tsy iteraka, avitany asa adidiny amin'ny mahavady ve io, avitany adidiny amin'ny mareny ve io sy ny sisa. Aoko ny fanahina io ve tsy iteraka sembana ohatra azy ihany. Tena hoe ary misy akabiazany vehivavy sembana tratrany ligature forcée rehefa miteraka izy zany. Ary misy koa olona sasany zany tena hoe ratsy fijery mihitsy raha mahita vehivavy sembana bevoka hoe titrondritraka sady zao fahasemana mbola bevoka ihany nefa tsy miasa enta mavesatra be sy ny sisa. Ankoatr'izay, mbola olana sedrain'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara ihany koa ny tsy fisiany fotodrafitrasa fa eo ihany koa ny fanavakavahan'ny fiarahamonina. Le autonomie zany le mba azahoanay fahaleovan-tena le tiako tenena ohatra hoe za zao raha niakatra taty amin'ity toerana ity eto dia tsy maintsy nitrotro le zany afaka pionneny batao eto zay faniriny nefa dia mba hoe andeha tsy misy apipiny tsy miantsoantso olona nareo zao nagatinga miantso olona dia avilykiny dolo ndavily atao apio zay zany mba fanirinay dia zay le problème d'autonomie zany zay raha ohatra ihany koa zany zao ohatra hoe marenina raha vao tsisy mpandika teny io tsisy nina azon'le marenina. Anisany miady amin'ny zon'ny vehivavy sembana eto Madagasikara ny fikambanana AFAM izay nitsangana ny taona 2024. Izany hoe mankalaza ny 10 taonany amin'ity taona ity. Isy ny atsika maro anamarian'izay fankalazana izay ka vehivavy manana fahasembanana mihoatra ny 200 no anatevina ny fankalazana eto Antananarivo. Tsara ny manamarika fa mahaleo tena tanteraka ny fikambanana. Fa manodidina ny herisetra atao amin'ny olona marefo sy ny mikasika ny miralenta no votoantin'ity fanidadiana izay tateriny nambijo versitraka sy Mateo Prince aminao ity.
Ny fasitr'i Toliary no tena mbola ahitana fanavakavahana ny vehivavy mitondra fahasembanana eto Madagasikara. 800 ny lehilahy no hita fa manao herisetra ao an-tokantrano amin'izao araka ny tatitra nambarany teo anivon'ny tetikasa sahala androany. Isan'ny mampirongatra izany herisetra izany ny tsy fiainona ilay olona manao herisetra fa ireo lasibatra trano lasa omendanja matetika any ka tsy mety mivany olana fa miverina trany noho ny tsy fahafantarana mazava ny antony avy amin'ny andaniny sy ny ankilany. Raha amin'ny ankapobeny ny tany herisetra raha eto Madagasikara no jerena dia azo lazaina hoe Tanarivo ny voalohany, dia manarak'izay Morondava. Matetika ny sehatry ny fampandrosoana na hoe pikatrika amin'ny fampandrosoana ny tetikasa mirona amin'ny hoe victime vehivavy, tokantrano, lehilahy. Ny tokantrano mikasika ny vehivavy sy ny ankizy fa ny lehilahy izay auteur de violence na mpanao herisetra tsy voakasika. Ny tanjona nefa dia mba tonga an'ilay hoe aprindra ny fiarahamonina. Azo adino fa raha ny auteur de violence na mpanao herisetra no tsy voaresaka matetika dia lasa mifara asa mitatra misy impact zany eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiarahamonina ary ny fampandrosoana mihitsy azy. Ho anay manokana dia tanjona dia hoe conscientisation, fampahafantarana azy zany hoe ay izao le fomba atao, afahany hoe ay tsy mety loatra izao. Manana andraikitra goavana ny mpanao gazety manoloana ny fampitana sy ny fanentanana ary ny fampahafantarana ny olona mikasika izay herisetra atao amin'ny olona marefo izay. Mbola sakana goavana tsy andraisan'ny olona ny afatra pitaina nefa ny fandalana ny kolontsaina sasatsasany izay mbola maro ny mivohy izany toy ny fampanambadiana ny zazavavy aloloatra sy ny fanerena azy anambady. Tsika zany efa tsy tokony hijano eo amin'ny teoria tsony, tsy hoe le ndraisy ny mpanao gazety tany amin'ilay fampiofanana reny hoe ohatr'izao ny atao hoe mira lenta fito fianjoa ny lahy sy ny vavy, fa efa tokony mitady zavatra mafonja kokoa mampatonga saina miainga avy ao anivon'le iainan'le mpijery eo amin'ny fiarahamonina. Tsika eto Madagasikara mbola be dia be ny zavatra ny lasitra napetraka tany aloha tany mbola hoe tsika miaina amin'izao dia hitako tena mbola sakana be le izy satria ny vehivavy somary tsy hoe somary fa tena mena anjara toerana ambany kokoa mihoatra ny lehilahy. Fa isan'ny mbola sarotra amin'ny fiarahamonina malagasy ihany koa ny fanekenany hoe mira lenta. Miankina amin'ny fiovaam-pietsika sy ny faneken'ny fiarahamonina no mahatanteraka izany na tsy raha ny fanazavana. Fiarahamonina malagasy mahatonga ny herisetra dia matetika le hevidraikitra na hoe lasitra apetraka amin'ny fiarahamonina, rafitra apetraka amin'ny fiarahamonina hoe lehilahy ambonina ny vehivavy, lehilahy misongadana amin'ny vehivavy ary zay toetra zay zany fametrahana an'izay dia anisan'ny mahatonga ny kolontsaina, mahatonga ny herisetra mampiavaka ny lahy sy vavy dia ny ara-boajanahary ihany. Fa afaka misitraka amin'izao mitovy na lahy na vavy, na amin'ny lafin'ny safidy io, na amin'ny lafin'ny lanja manokana io, na amin'ny lafin'ny fahalalana kalalana io, na amin'ny lafin'ny fiainana kalalana, na amin'ny lafin'ny rehetra. Ny fivoahana amin'ny lasitra apetraky ny fiarahamonina no vahaolana nova sy ampienany herisetra ary hanome lanja ny mira lenta araka ny fanazavana trany. Fa miditra amin'ny efataona vaovao manaraka indray ny fitantanana ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM taorian'ny ny fahavitan'ny synode ny 20 Aogositra lasa teo. Misy moa ny foto-kevi-baventy hitondrana indray ny fiangonana mandritra izay efataona manaraka izay Jessica Miray tahirinena. Ny 12 hatramin'ny 20 Aogositra teo no nanatanterahana ny synode 7 ny fiangonana FJKM tany Sambava izay nanatanterahana ihany koa ny fifidianana ny mpikambana sy ny tompon'andraikitra isa-tsokajy ny fiangonana. Mandritra ny synode ihany koa moa no hitondrany indray ny foto-kevi-baventy ny fiangonana mandritra ny efataona ho avy. Dia ny zava-dehibe zany zao raha somary fitinina amin'ny teny Raimbava dia ny hoe miezaka ny fiangonana ny FJKM mba hitoro ny filazantsara ary hahatonga ny Madagasikara mbola ho firenena kristianina hatrany. Maro an'isa mba tsy tenenana hoe ny vahoaka malagasy rehetra na amin'ny taona ho avy rehetra io zany dia mba hoe ny finoana fivavahana kristianina no mitana anjara toerana lehibe eto amin'ity firenena ity. Tsara ny mampatsiahy fa mpitandrina trany no fidiana ho filohan'ny fiangonana. Ka ny mpitandrina rehetra izay tonga nanatrika ny synode dia afaka fidiana sy kandida avokoa. Tamin'ity fifidianana farany ity dia tsy nisy afa-tsy iray no nilaza ny filatsahany tamin'ny fomba ofisialy dia ny filoha teo aloha ihany ny mpitandrina Irako Andriamahasoa Ami.
izay lany tamin'ny Isambato 720 tamin'ny mpividy 500. Eo amin'ny vaovao fanatanjahantena kosa indray dia nivoakandroany ny registreo mpilalao andrafitra indray ny Bareny Madagasikara ka andray anjara amin'ny fifantsanana amin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany 2024 misa 30 ireo nosafidin'ny mpanazatra Erika Rabesan-dratana ka nisy tamin'ireo mpilalao teo aloha efa niala no naveriny indray isan'izany zao i Ferdinand Ramanamaefa na i Dafe sy Thomas Fontaine ary Bastien sy Mam Gervais Randriana Arsoa dimy tamin'ireo mpilalao avy eto an-toerana voaray nandritra ny fifantenana ny volana jona lasa teo ihany kosa no mbola voatazana toa ny Zakanerina Rakotoasimbola avy amin'ny AS Adema Lalaina Manampisoa avy amin'ny Knapsa Sport DFC Toky Randriatsiferana sy El Adari Rahierniana ary Itsito Rasafy Manandrata avy amin'ny CFFA na ny Centre de Formation de Football Analamanga ny lalao amin'ny alina no isantarany ekipa ny lalao voalohany izay fandrianany amin'ny Benin ny faharoa ny volana septambra ho avy izao ary any Dar es Salaam kosa ny lalao manaraka ny 7 septambra ho avy izao ka ifanandrina amin'ny ekipa République Démocratique ny Congo. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny filoham-pirenena vaovao itondra any Zambie antsoina hoe Hakainde Hichilema izany fanamgoavana apetrany ny sy ny fanjakana tsara tantana fa indrindra ny ampiroboroboana ny teo kare-pirenena izy ireo Iando Miaratina sy Toky Ramarla. Notondsaina androany talata 4 ny volana Aogositra ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena vaovao voafidy hitondra ny firenena zambiana Andriamatoa Hakainde Hichilema mandritra ny 5 taona manaraka. Manam-pahefana sy tompon'andraikitra ambony maro no nanome voninahitra ity lanonam-panjakana ity. Efa imbetsaka ny naniro eo amin'ny toeran'ny fitondrana ny mpanao politika ity ka izao voafidy izao tamin'ny vato mandidina ny iray tapitrisa ka nandreseny ilay filoham-pirenena teo aloha Edgar Lungu. Nivoaka tamin'ny fanginany ilay mpifanandrina taminy ka nanamafy sy nanome toky fa tsy anaiky ary tsy hanohitra ny valim-pifidianana. Fanambogoavana apetraka ity filoha vaovao ity ny isi ny fanjakana tsara tantana hampanjaka ny fahamarinana sy ny demokrasia ao amin'ny firenena izy ireo izay tena andraindray ny rehetra indrindra ireo ny fidy azy izay tanora avokoa ny ankamarony. Tsy atao ambanin-javatra ihany koa ny fampiroboroboana ny ara-toe-karena ho hiatrany ny fanazavany indrindra amin'izao vanim-potoana ny krizy izao. Eo amin'ny vaovao politika kosa indray dia araka ny vaovao voaray tao am-pelatanana dia ny antoko-tiky Madagasikara na ny antoko-timma dia miantso ny rehetra anatrika ny fiofanana ara-politika sy fitantanana izay atao ny sabotsy 20 Aogositra amin'ny 10 maraina ao amin'ny QG Belair etsy Ampandrana. Iompana amin'ny lafin'ny politika ara-tsaina sy ny fitondran-tena ho dimbiny ho avy ary aleo alasana eo amin'ny fitondrana ny firenena no tanjona amin'ity fiofanana ity. Anoizatsika ny fiarahana amin'ity hariva ty kosa indray dia nisan'ny teraka resabe sy faneho-kevitra maro samihafa ny momba ny fikatonany tranombarotra Shoprite eto Madagasikara. Tsy tokony antehatra amin'ny orinasa vahiny loatra nefa isika io kosa ny profesora Ralson Roger arao ny fanetedina eo amin'ny sary sy rindratsariny Andry Rakotomalala. Nanao fanambarana omaly ny tranombarotra Shoprite fa hiala eto Madagasikara. Magazay folo nefa no misy eto amintsika ka mampiasa olona mivantana anarivony ankoatra ireo asa tsy mivantana ateraka ity orinasa ity. Itombondray araka izany ireo tsanasa. Iara-malala nefa ny voka-dratsy nateraka ny varanaretina Covid-19 teo amin'ny tontolon'ny asa. Raha ho an'ny paitoe-karena Ralson Roger kosa dia mazava fa tsy tokony antehatra be loatra amin'ny orinasa vahiny isika eto Madagasikara. Ny rina koa nefa dia hoe hijanona eo ihany izy fa anova endrika na anova anarana nefa ohatrany sarotra ihany zany fa mety angamba isolo no avy eo apetraka eo andimby ny reny orinasa ireny feny angamba amiko dia hoe tokony heritreritra zany itsika eto Madagasikara
andinika hoe ahoana moa mba fahafahantsika manao ohatr'ireny. Tsika zao fa manana orinasa malagasy maro anie manao an'ireny, misy shop maromaro manao an'ireny a, dia mba tokony angamba atao zay andronan'ny orinasa vahiny ireny amin'ny alalan'ny mpandraraha malagasy eto amintsika. Tokony ampiana zany ny mpandraraha malagasy a hisitraka amin'ireny asa zay ahafahantsika tsara mivelatra, ary miezaka zany a mba mamevana koa ny vokatra anatiny. Ary zay indrindra mazava-dehibe ny fanomezana lanjany zany a fanodinana ny vokatra ifotony na ny matière première tsika, mba anana vokatra voahodiny tsika miditsika eto toerana, ary zay ambambava ahondratsika ny velany, sady mampiditra vola vahiny zay a no mamorona asa no afaka koa zany a misolo tsikelikely an'ireny orinasa vahiny ireny. Tsindrina koa fa ndoza teraka zany dia be no tsy anasa indray zany a hiala amin'ny asany a. Nisy talia anankiray moa fantatro taraina mihitsy izy hoe ho chômeur indray zany ny tena nony a, ka zany zavatra zany tena milaina zany a hojerena dian'izao hoe inona no vahaolana ahasolo an'izy ireny. Io moa aminay tatana dia hoe gérer c'est prévoir, tokony efa andinika dieny zao zany hoe ahoana zany ny ahafahana manolo an'ireny orinasa vahiny ireny. Raha tsy haivina dia efa nilaza ny filoha Marc Carvalmanana tamin'ny fandarana manokana nataony tamin'ny 1 Mey lasa teo fa tokony himasona farak'izay aingana ny fiarovana ireo mpampiasa vola eto Madagasikara hialana mitranga toy izao mahazo ny tranombarotra Shoprite izao sy ahafahana misintona ireo teratany vahiny mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara. Misy karazany telo na efatra ny insécurité, na ny sécurité physique na olona. Hoe nisy dalo ronjato nanafitra zao dia nisy maty dia nisy naratra dia nisy sapony. Fa ny sécurité alimentaire indray, sécurité koa ny filazana an'io zay sécurité alimentaire, le olona tsy mihinan-kanina na mitovy ihany samy maty ihany izy avy eo. Maty le anankiray fampitifitra maty, lasa ny maty. Dia sécurité alimentaire indray tonga tany lany jerijereny miteteka eny maty indray le olona eo. Sécurité koa zany. Dia sécurité ny investisseur, tsy maintsy mila sécurité ny investisseur. Zay vao tonga mampiasa ny volana eto Madagasikara. Fa tsisy olona daly eo hoe ndavana Madagasikara aho dia andray risque dia investir nefany vola fa tonga ny gaziny rahalahy. Aina anarahan-tsendrika Madagasikara izao fialany Shoprite eto Madagasikara izao, indrindra ao anatin'ny fivorian'ireo mpandraraha amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay na ny rencontre des entrepreneurs francophones izay karakaray ny MEDEF any Paris androany sy rapitso. Tsara ny manamarika fa maro ireo antso nataony mpahay toe-karena sy ny sehatra tsy miankina mba hisiny ny drafim-panarenana ny toe-karem-pirenena matipaika. Ho toy izao foana no mahazo ny malagasy raha tsy misy antoka mazava sy fiarovana ireo mpampiasa vola eto amintsika. Fa noho ny ataony mpitondra fanjakana ihany no antony mahatonga ny mpanohitra azo vahana sy hitabataba miady ny tombotsoam-bahoaka raha nambara ny rivotra Vaovao tamin'ity androany ity. Tsy mifanaraka hatrany amin'ny zava-misy matsy ny ataony ny mpitondra. Aroro ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindratsariny Andry Rakotomalala. Tsy mbola tafiditra ao anatin'ny teti-bola mpanjakana na sy mpantsina amin'ity taona 2024 ity ny teti-bola entin'ireo ministera sy departemanta nampitomboina farany teo iny hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM rivotra Vaovao. Ao anatin'ny enim-bolana ho avy dia ho sahirana tanteraka amin'ny fanatotosana ny asan'ireo ministra sy ministra lefitra ireo. Maro loatra ny fandikan-dalàna sy ny tsy ara-drariny eto Madagasikara ka mahatonga ny mpanohitra hitabataba raha ny fanazavana. Io aloha ny fiainan'ny vahoaka io hitantsika, ary hita taratra zany any amin'ireo ataoko hoe ny singa ahafahana manamarina ny hoe miroso makaiza isika, manahoana ny fitonganan'ny fiainan'ny olona, raha malala na mpanohitra na tsy mpanohitra. Ny mpanohitra no mahasamy teny zany, fa tsy mpanohitra dia miaina an'ilay izy amin'ny fiainany andavanandro. Afa-tsy ireo izay 100 angamba no izao fotoana izao izy ny anao mitinina dia lasa mandray avion izy lasa makany an-dafy. Reny ngamba zany no ataoko hoe mahita tombony be amin'ilay izy. Fa raha ohatra kaikely zao vita ny loi de finance rectificative tamin'ny volana Jona, dia aorianan'izay zay vao manao remaniement
gouvernement ny grama ray manontolo mihitsy fantatsika nefa zany amin'ny lafiny fitantanana fa sarotra be zany a io a dia anatin'ny tenim-bolany telo a dia fampijerijery sy fampitady any anatiny atony ireo ministra ny tombo be nisany dia niova ihany koa nefa ny départementa dia ho sarotra be za zao dia mampiseho hoe tereny zavatra fotsiny dia mamoaka fanapa-kevitra eny andehanan-dalana eny efa oviana moa mifampiresahana tamin'io janvier ny filoham-pirenena no niteny an'izany fa nanina tapoka eo ny volana o fa nisy iny volana juin za mbola tsy nisy ndraisina hoe rehefa ataony etika tsy maintsy mirafotra anatin'ny loi de finance rectificative mba tsy tavozavoza ny eto amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena dia ho takontsika afenina ve ny fitantanana ny covid takontsika afenina ve ny fitantanana ny tany atsimo amin'ny resaka kere ho afenina ve ny fahorim-bahoaka amin'ny resaka fiakaran'ny vidinetana io zay ny anjaran'ny mpanohatra miteny zavatra tsy mety tsy hamon'olona tsy hanimba firenena fa ny zavatra tsy mety kosa dia tsy maintsy tenenina arak'izany dia azo heverina fa fanapa-kevitra tsy voahevitra sy tao anatin'ny fantairana no nanoloana ireo minisitra vaovao ireo toy izany hitondrana antifirenena ity karary ny sitsiny raha hanao ny asan'ny mpanohitra fatao arininy fanovanan'ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta farany teo iny dia andrasana kosa ny tamberina andraikitra avy amin'izy ireo hoy ny fiarahamonim-pirenena KMF Konoe fanabeazana olo-pirenena tamin'ity andro an'ity ny lafiny ara-tsosialy ny tokony imasoana farak'izay aingana araka izao fanadidina eo amin'ny sasindrantsany Andry Rakotomalala izao na ny olombofidy na ny olombotendry dia samy tokony anome tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka malagasy ny vahoaka matsy no tompahifana fa pindrana fotsiny any ny mpitondra fanjakana ny fanohatra amin'izany anefa ny zava-misy eto Madagasikara indraindray satria ilay tompahifana indray no mijaly sy tsy misitraka izany fahefana ananana izany ny tena tokony imasoana aloha amin'izao fotoana izao dia ny fisitrahany malagasy fiainana ara-tsosialy milamina tsara hoy ny KMF Konoe fanabeazana olo-pirenena ny tamberina andraikitra aloha izany tokony sitrahany vahoaka malagasy raha fahitanay KMF Konoe fanabeazana olo-pirenena dia ny fiatraikan'ny asa ataon'ireo olona mbotendry sy olombofidy ireo amin'ny fiainan'ny vahoaka ohatra amin'izany zany a ity mampikaikaika ny olona ny vidim-piainana zany a izay tonga ny anatin'ny aty vilan'ny olona misitsy tsirairay avy zany a ny fiakaram-bidin'ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao adidy sy andraikitra lehibe an'ny gouvernemanta zany a ny manazava an'izany na mandritsana zany toe-javatra zany ary zany isan'ny takiana amin'ny gouvernemanta dia antenaina zany ary andrasana tsy ho ela zany a ny vokatra izay fanendrena zay hoe aizao aiza zany a ny momba n'izao fisondrotan'ny vidim-piainana hiatrehan'ny vahoaka malagasy zao ary efa mikaikaika an'izany daholo tsy an-tanan-dehibe tsy any ambanivohitra ny momba an'izany ary indrindraindrindra ny momba ny fitsinjovana ny ara-tsosialy eto amin'ny firenena zay tsy mitahatra zay zany a mitaky an'izay satria ao amin'ny budget loi de finance zany a dia efa hita taratra aloha ny izy hoe tena tsy mbola mahafapo e raha ny resaka ara-tsosialy ka dia antanaina zany fa dia reto voatendry vaovao reto dia hijery manokana izany toe-javatra izany ho an'ireo olombofidy kosa toa nisy olom-bavambahoaka dia tokony anao tatitra trany amin'ireo vahoaka ny fidy azy aoriny ny fivoriana ara-potoana ho an'ireo anivo ny fahefana mpanatanteraka kosa dia tokony asa marina ho an'ny vahoaka ao anatin'ny mangarara tanteraka izy ireo izany rehetra izany matsy ny tamberina andraikitra tokony hositrahany vahoaka malagasy fa tsy azo hidivirana kosa ny fiatrehana ny fifidianana eto Madagasikara amin'ny taona 2024 mbola misy anefa fa ireo raharaha izay tsy nahitana toyny sy iny ny fanjakana tsy asiana resaka toy ny raharaha doublon izany naneo ny heviny momba io moandroany ny solombavambahoaka fetra raha lamosavimololona raha ny resaka tamin'ny Jeremia Menjanahary sy Tokira Marla ny volana martsa 24 no namoaka ampahibe maso ny filoha-levitry ny Suedisia teo aloha Thierry Rakotonarivo fa misy tsy fahatomombanana tamin'ny fifidianana natao teto amin'ny firenena
nambarany tamin'izany fa misy doublon 570 sy 4 sy 10 ary karaha-panondrom-pirenena osoka izay mavokasika mpifidy hatrany amin'ny 12 sy 500 sy 2 sy 4 sy rahety sy ray tapitrisa isa na namafy ny fisian'ny osoka io ny fanambarana sy ny ampamoaka izay nataony solombavam-bahoaka iray fa misy ny fampiasana zaza tsy ampy-taona ifidy nandritra ireny fifidianana filoham-pirenena ireny. Ny fahatelo amby folo ny volana janoary raika amby 2024 no nijoro ny solombavam-bahoaka sy ny loholon'ny Madagasikara teo aloha anao ny fanadiadiana na ny enquête parlementaire mahakasika izany ka iray volana taorian'izay dia nivoaka ny vokatry ny fanadiadiana fa mitombona ary marina ny filazany ny filoha-hevitry ny Suède teo aloha Thierry Rakotonarivo. Tsy nahitana tohiny anefa ny vokatry ny fanadiadiana natao io hatramin'izao. Inona no antony? Eo ny fitakiny ny firaisamon'ny pirenena, eo ny fitakiny ny mpisehatra ara-politika rehetra misy sy ny mpanara-bavao eto amin'ny firenena. Ny mampalahelo araka ny teniko dia ataony ny fitondrana tsinitsinina izany hoe enquête nataona olom-boafidy mpikambana anatina rafitra androm-panjakana nisy teto amin'ny firenena. Inona ny dikan'izay? Izay le fiainahina andray dia midika aloha voalohany indrindra tsy firaharahiana andreo le olona nomen'ny vahoaka andraikitra tamina androm-panjakana anankiray. Tena tiana ho apetraka eto fe le tena hoe firenena demokratika, firenena tandalana, manaja an'izany hoe lalàna izany mba teny irisitsika any amin'ny fitoniana aloha ary indrindra ny fitoniana aorinana ny fifidianana fa ny fifidianana rehefa tanterahana ao anatin'ny resaka hoe fikafika moa ny tenena azy mialatsiny amin'le fiteny ao anatin'ny zavatra tsy mangarara tsy ekeny rehetra dia miteraka lonilony miteraka alahelo ka mametraka aminareo any izay ary indrindra mitodika aminareo izay président ny fokotany fa ianareo dia tompona andraikitra za tsy milaza kory ianareo rehetra izahay tsy miteny hoe ianareo rehetra ny tompona andraikitra fa misy maro aminareo no ny ray tsy kombakomba tamina tompona andraikitra tany anivon'ny district tany anivon'ny rafitry ny seni izay namoaka sy nahafahany olona sasany fidy amina karaha-pifidianana hafa sy karaha-panondro tsy azy akory satria miveriny indroa miveriny intelo miveriny inefatra ny anarana anankiray na somary novana kely zany zavatra rehetra zany mitakina aty mba tsy isin'ny olana atsaro ny firaisana tsy kombakomba amin'izany tompona andraikitra izy sanambaratongany amin'ny fandrafetana ny lesy-pifidianana fa ho tratra farany eo ianareo. Ny tsikaritra dia inin'ny filoham-pirenena sy ireo tompona andraikitra voakasika resaka mihitsy ny momba ireo satria mety anozongozona seza efa azo raha eo ihany koa ny tahotra ny marina mba hivoaka fa mpitondra tsy lanim-bahoaka no mitondra ny firenena ankehitriny. Tsara hatrany moa ny mampatsiahy fa mbola misy commune misy 20 mahery no tsy manana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina voafidim-bahoaka hatramin'izao saingy tsy maharototra ny fanjakana ny amerina sy ny anatanteraka ireny fifidianana ireny hatramin'izao. Fa tsy mandeha amin'ny laon'ny ary tsy zarizary ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara ary atao ankila bao tanteraka ny tanora malagasy. Io ny nambaran'ny profesora Rabeza Zafera Antoine izay minisitry ny fampianarana ambony teo aloha raha nitondra ny heviny mikasika ny tontolon'ny fampianarana ny tenany raha niresaka tamin'ny samy mamonjy MBS Mahajanga. Nivoaka zao ny nafeniny teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Araka ny nambarany professeur Rabeza Zafera Antoine, ministry ny fampianarana ambony teo aloha dia adin'ny fanjakana tanteraka indrindra moa fa adin'ny ministera ny fitatanam-bola ny maha-sekoly ambony ny université eto Madagasikara. Tafiditra anatin'izany ohatra ny resaka fanampina maro samihafa tsampy ny vola ampiasain'ny ty ministera ity. Mbola misy tutela faharoa dia ny ministère des finances ny antony sy mahavita tena hatramin'izao ny université ka tsy maintsy kitapom-bola mpanjakana loarana anomezana fitaovana ara-bola hampandehanana ny université ko satria tsy ampy ny kitapom-bola mpanjakana ho loarana bebe kokoa na tsaratsara kokoa dia lasa miafy mahantra fampandehanana ny enseignement supérieur amin'ny tokony izy satria tsy ampy ny vola satria tsy ampy ny kitapom-bola pirenena satria betsaka ny lahara-pahamena ka tsy tafiditra amin'ny lahara-pahamena voalohany fampianarana ambaratonga ambony.
Akoatran'ny tsy fisiany fandriampahalemana sy tsy fisiany ady amin'ny fantrano dia tsy mandeha ny setry fampianarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary raha zao no mitohy dia odonto hoy itsika zay ny zanaka malagasy. Eny fa na dia ny diplôma azy dia azo tsy zarizary satria atao ankilabao ny tanora ankehitriny. Mikasika ny fampianarana ankapobeny dia raha tsika mahita zany tsy mikasika ny fampianarana mbaratongatono indrindrandrindra resahantsika dia miaina ao anatin'izay tsy ampy ny ampelantanana, tany mena tsy mirehitra, masotsokona masombolavo zay kirenanana ahiratra. Mijaly noho zany fampandehan'ny université, mijaly noho zany mpandraharaha personnel administratif et technique, ary mijaly noho zany ny mpianatra, ary fadiranova anatin'izany ihany koa ny mpampianatra. Fa tsy vao izao no nahitana fanenjehana fiangonana sy olom-piangonana nataon'ny fitondrana ankehitriny. Ny mpitandrina lala rasendrasina izay efa niaran'ny fanenjehan'ny fitondrana ary no maneho ny heviny atao anatin'ity fanadihadiana nataon'ny Jessica Miray sy Tahirinena ity. Anisan'ny raharaha nalaza ny faran'ny volana Jolay teo ny mikasika ny Monseigneur Odon Razanakolona arcevêque n'Antananarivo. Ny nanaovana fanadihadiana azy sy nandritra ny adiny 3 be izao teny amin'ny Braony, teny Andohalo, mikasika ilay fikasana amin'ny nonan'ny filoha na ny raharaha Apollo 21. Voantonina tao anatin'ny raharaha iny tokoa mantsy ny anaran'ny arcevêque. Betsaka no nandika ny fiarahamonina ny tranginy. Raha vao miteny mpitondra fivavahana iray tokoa, avy hatrany dia ny fiangonana hoentiny sy ny misy azy no sary tonga ao an-tsaina voalohany. Dia manontany tena ihany aho hoe ny ekara ve zany le izy sa monseigneur, zay zany zao le izy fa ny olona mijery mantsy zao dia tonga dia hoe ny ekara zany efa mety ho hafa ny fijeriko hoe resaka momba ny monseigneur le izy dia azy, fa zareo moa zany mahafantatra hoe inona ny tena izy. Zay zany le anina ka raha miresaka zany tsika hoe fanenjehana dia misy andreo karazany anankiroa reo. Mety ho fanenjehana le mpitondra vavahana io, kanefa koa mety ho fanenjehana ilay fiangonana. Raha miresaka zao tsika hoe fanenjehana mpitondra vavahana dia tsy voazao nke nisan'izany, tsy voazao nisan'izany fa efa nisan'izany tamin'ny taona tany aloha tany, efa miseho no ny antony samy hafa mahatonga an'ilay fanenjehana mpitondra vavahana. Mety hevitra tsy mitovy, mety tsy tian'ny mpitondra fanjakana ny fomba fitarihana na fomba ataon'ilay mpitondra vavahana, mety tsy manaraka ny ataoko hoe baiko ao anaty firankososina izay omen'ny mpitondra fanjakana le mpitondra vavahana, manohitohitra na zavatra tahaka an'izany dia lasa miteraka fanenjehana ho azy zany ilay izy. Voalaza tsara ao anatin'ny diditsy volana 2,700 tsipika 7,10 tamin'ny taona 2,700 ny mikasika ny fisarahan'ny fanjakana sy ny fiangonana. Misy eo amin'ny endrika ankolaka nefa ny fitsabahan'ny fitondrana amina raharaha am-piangonana. Mampiasa olon'ny fiangonana na mpitondra vavahana na mety ho laika koa amin'ny fiangonana aza ny fanjakana mba ahatongavany amin'ny tanjona. Le tanjona moa zany dia hoe ahatonga le fiangonana ho eo ambany fitondrana na vahoany raha mampiasa teny somary maherihery zany amin'izay lafin'izay. Dia zay nefa fahitako azy dia endrika fanenjehana kolaka ihany zay. Endrika fanenjehana kolaka ihany satria sandaina vola le olona sasany eo amin'ny fiangonana na mpitondra vavahana sasany eo amin'ny fiangonana mba hanozongozona ny fitondrana ao amin'ny fiangonana. Tsy vao izao ihany koa no nisy fanenjehana fiangonana sy mpitondra fiangonana nataon'ny fitondrana ankehitriny. Anisan'ny niarany erisetra mihitsy ny taona 2024 ity mpitandrina ity. Nolazaina fa nanoana ny filoha marika Ravalomanana tamin'izany.
Afara tokony amin'ny 10 septambra ho avy izao no iroso amin'ny fifidianana izay foloan'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM dia nahembotra amin'ny fotoana manaraka izany. Ny voalohany hatramin'ny 9 Aogositra ny fiam-potoana nomena ho an'izay liana amin'izany saingy tsy nisy nametraka taratasy firotsahako vidiana. Raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny SMM Andriamatoa Clément John dia noho ny tsy fahavononan'ireo mpitsara sasany hitarika syndicat no antony satria everiny fitondrana ho mpanohitra hatrany izy ireo. Marihana fa tapitra amin'ny volana martsa 2024 ny feom-pitom-piasan'ny birao amperinasa ka tokony mialohan'izay ny fifidianana ny mpandihy toerana. Ao anatin'ny fivoriana tanteraka moa ny birao sy ny komity hampanomana ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Fa ny vahiny kosa atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany Ramatoa Clément Sararnirina izay mpanolotsaina IRK ny tanàna Antananarivo renivohitra nitondra fanazavana mikasika ny fikasana fanesorana mpanolotsaina ny tanàna. Nitondra fanazavana ihany koa mahakasika ny foto-kevitra tokony hijoron'ireo tanora ao anatin'ny antoko team kosa irija Rafaralahy Manarina mpikambana ao anatin'ny jeune team. Mamitina izany rehetra izany ary Ravirazafy Mahena eo amin'rindra-tsary ny toky Ramarla. Isy ny fiofanana omeny ireo tanora ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara na jeune team manisy sabotsy ho avy izao eny amin'ny foibe ny antoko eny Belair. Zava-dehibe ny ahafantaran'ny tanora ny foto-kevitry ny antoko misy azy sy ny fomba fisainana ary ny fomba entina miatrika ny fiainana ara-politika misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Dia misy ny hetsika izay ho ataon'ny antoko tanora tiako Madagasikara amin'ny Vaovao Mbs Talata ho avy izao amin'ny folora ao Belair. Misy ny fampiofanana ny resaka hay politika sy ny hay fitantanana mba hahafahan'ireo tanora tena manana fahalalana ara-tsaina ny amin'izay tena tokony ataony ao anatin'ny antoko. Ankoatran'izay ihany koa dia ampianarina ny tanora ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ny tena fananana foto-kevitra mazava na le atao hoe idéologie. Fa rehefa tsy manana foto-kevitra ianao dia tsy manana tsangakevitra hijoroana ka voaviraviran'ny vola ka any amin'izay misy ny vola no misy ny frian-kevitranao. Fa rehefa miorina ara-poto-kevitra ianao dia miaina ao anatin'ny antoko mazava tsara ary na inona zavatra misy eo rehefa ao anatin'ny tiako Madagasikara ianao dia mijarina tiako Madagasikara mandra-pahafatin'ny fofinainao ary ny foto-kevitra hijoroanao eo anivon'ny fiarahamonina, ny fomba fiasanao, ny fomba fandraisanao andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina dia tsy mifoana an'izay mahatanoranao tiako Madagasikara izay satria izany tanora tiako Madagasikara zany dia tanora miavaka eo anivon'ny fiarahamonina samy andray andraikitra, samy miova izy aloha raha misy ny zavatra tokony iovaina ary samy manova ihany koa ny tontolo ny fanaovana politika sy ny fomba fijery politika. Eto dia tiana manamarika na manafaniry fa ny zava-misy iainana ankehitriny amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara dia lasa relativité mihitsy ny tsy fanajana ny tany-tandalana, ny tsy fametrahana ny fahamarinana na apetraka ara ny haute cour de justice. Kanefa rehefa mbola mipetraka foana ny resaka tsindry-bokotra avy any ambony dia tena tsy mipetraka ilay tena fanaovana politika sy ny hay politika sy ny hay fitantanana tena mazava tsara. Mahakasika ny fikasana nalam-panolotsaina misy 10 commune Antananarivo renivohitra kosa nanamafy ny mpanolotsaina IRK Ramatoa Clément Sararnirina fa tsy hialy izy ireo eo ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny ben'ny tanàna amin'ny endrika rehetra fa eo ihany koa ny fikasana tsotra izao hanampenam-bavy ireo mpanolotsaina manao ny asa ny miaino ny fahoriam-bahoaka izay miaritra ny tsindry ataon'ny commune. Tsy mitombina ho ny fanazavana ny filazana fa tsy nanatrika fivoriana izy ireo. 20 izahay no nandefa n'ilay taratasy hoe tsy manara-dalàna araka le mivakiko teo ny nalefa tany amin'ny PCM sy ny tombohan'ny tany amin'ny préfet sy ny maire ary ny PCM. Dia maninona folo ihany ary ny esorina. Anina esorina daholo ary ny 20 inona ny ao ambadika izany ary satria même motif zany ny anay ireo motif ary niaraka nanao sini izahay ity satria zavatra ny soratana ny anatin'ny taratasy izay fanesorana anay fa dia izy aloha dia ho afa baraka amin'ity ary dia ho alainay baraka mihitsy atao anatin'ilay taratasy nalefa amin'ny préfet suite aux constatations d'absence aux izy lors de la tenue de 3 sessions consécutives du conseil municipal dont les personnes citées ont bien reçu leur convocation à temps et après transmission de demandes d'explication auprès d'eux, les réponses furent irrecevables.
nandefasany demande d'explication zahay de tena loza tsy mbola nisy an'izany teto hatramin'izay mpanolo-tsain'ny tanàna andefasana demande d'explication fa zay nga piasa any amin'ny orinasa sa zay nga tsy fantatro nga volane posiny PCM sy ny be tanàna nga no anakaramananay tao anatin'ny conseil municipal zay rehefa mivory de normalement tokony alefa meloha aty aminay ny dossier de ninina tsy nalefa taty aminay le dossier momba an'io andravoangy io fa rehefa tonga teny am-pitoerana izay vao modina petrapetraka teny amin'ny seza teny gaga izahay efa ao ny note de présentation tsika karazana fampafatarana sy ny fampafatarana le tetikasa mihitsy hoe anorina boxa efapolo eo amin'ny toeran'io commune zany hoe esorina zany reto le tatsa mpivarotra eo andravoangy dia ametrahana ny mpanambola zany rehetra zany no antony isany mahatonga ny zareo manao an'izao fitoritoriana etserosy fitakiana fanesorana zao izay atao zay ampanginana fa zay tsy angina mihitsy satria nametrahana anay eo amin'ny toerana dia aro ny vahoaka de tsy mitazona ny teny nomena zany ny mpitantana ny tanàna ao anatin'izay resaka tokony nomena tamin'ny mpivarotra izay raha misy etony tsy manaja lalàna tsy ny mpanolo-tsaina fa ny eo anivon'ny commune tena ahitana karazana fanitsakitsahana sy fandikan-dalàna maro lafo sy maro sosona nafana ny adevitra tao anatin'ny fandarana miara-manonjy androany mahakasika ny fiainam-pirenena ankehitriny izay tsy mandeha amin'ny laony ka mila fanarenana fanantanteraka famorana Vaovao atao amin'ny commune Fianarantsoa ny farany herinandro lasa teo any antoko tiky Madagasikara ankizy maro no nisitraka izany etsika natao indrindra moa analana ny fahasaranana ny ray aman-dreny raha ny fanazavana Bagsa Andriananja MBS Fianarantsoa Totosa somatsara ny alady faharoa-roapolo ny volana aogositra lasa teo ny didipotra Vaovao izay natao ny antokotiko i Madagasikara teto amin'ny commune urbaine Fianarantsoa maro ireo ray aman-dreny namaly ny antso mitondra ny zanany ary fanararoatra ihany koa toy izao satria manamaivana sy manala fahasahiranana tanteraka ny etsika toy izao akaiky ny vahoaka hatrandry mitsinjo ny valalabe mandry ary mikatsaka ny tombotsoa iraisana hatrandry zany no nahafantarana ny antokotiko Madagasikara hatramin'izay velim-pisaorana ny ray aman-dren'ireo ankizy izay tena afa-pahasahiranana satria manampy amin'ny fahasahiranana moa zany ny raha mahiratra hitondrana ny zazakely ety izao satria raha tsika mahalala fa ny fomba fanaovana famorana manaliny angamba no sarany fa tiefety zany de tsy jovana ny fahasahiranana zay atao anatin'ny fahasahiranana na fampidirana mpianatra na ny vidim-piainana andavanandro fa mikakaiky ny olona momba zany rehetrarehetra zany de nanararoatra zany ny tima amin'ny fanampianan'ny olona hoe zay afaka anao de tonava fa raisina tanandroa mba isoany ohatran'izao afaka ny fahasahiranana de samytanen'Andriamanitra de mirary soa etsika tsotra nefa azo atao etsika izay manandanja amin'ny mahamalagasy ary tena manampy ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona ihany antokotiko Madagasikara eto Fianarantsoa moa zany hatramin'izay dia manao ny foazaza zany etsika ara-tsosialy isa-taona sy tapaka mihitsy ny fanamaivanana ny fahasahiranana ny vahoaka ny fonina indrindra moa zany amin'izao vanim-potoana misy atsika izao na fitanga ny vidim-piainana dia fandraisana anjara etsika azo atao tsotra azo atolotry ny antokotiko Madagasikara ho fanamaivanana zany vesaka ara-tsosialy mianjady amin'ny fonina zany ka dia zay no tanterahana androany teto amin'ny kianjan'ny Makoro Ampasambazary androany zany ho fanamaivanana zany dia misy ny fanondratana ireo lista zany zay misy an'ireo zaza noforaina ka nanatona ny mpikambana sy ny tompony andraikitry ny fokotimma zany na isapokotany dia zay no teto androany ka nataontsika vita somatsara moa zany tsy misy ny lahina tsy misy ny sapona fa dia vita tokoa ny foazaza androany teto amin'ny kianjan'ny Makoro Ampasambazary
dia zay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy ny toko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona ny fandarana global news ao n'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana ahoana marina ary ny orono tsara atoditry ny MBS anao kosa amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny hoe velova goro izany manatsanao raha tsy saraka amin'ny fahitalavitry ny MBS ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rahampitso indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko